Ndray anjara amin'ny herinandro ny fampandrosoana lovain-jafy any Abu Dhabi ny filoha kolonel Randrinirinina Mikael miaraka amin'ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta sy ireo teknisianina ambony. Hetsika izay hanomboka rapitso hatramin'ny 15 volana janoary 2024 avy izao izay karakarainy ny vondrona madara sanga ny eran-tany amin'ny sehatry ny angovo azo avaozina. Ary izay sehatry ny angovo izay no tena hoivo ny lahadinika amin'ny herinandro ny fampandrosoana lovain-jafy atao any Abu Dhabi io. Raha iverenana iray amin'ireo teboka manan-danja ny adina sy ny takinana fanovana teto amin'ny firenena ny sehatry ny angovo. Miroso tsikelikely amin'ny famahana olana sy ny fitondrana vahaolana maharitra amin'izany ny filoham-panjakana sy ny governemanta tarihiny prime ministre raha ny fampafantarana avy amin'ny serasera ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika. Amin'ny fotsy miangatra efa niena tato ato ny fatapahan-jiro sy ny fitarainana voaray mikasika izany indrindra ho any eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tao anatin'ny 2 volana izay dia hita ny fiovana mikasika ny jiro sy ny rano. Eny fa na dia mbola tsy lavorary azy izany, hoy ny ministra tompon'andraikitra, izay nanamafy ihany koa fa tsy mbola misy ampahazato ny vinavinan'ny filoha no tanteraka hatreto. Iarahan'ny rehetra mahita sy miaina izany fiovana eo amin'ny fisitrahana herinaratra izany ary ny andrisisa olana andrenesana fitarainana dia tara ny fahatongavan'ireo teknisianina ny jirama raha misy ny olana ara-teknika ka miantso ny eo anivon'ny jirama ny mpanjifa. Mbola olana ihany koa ny fisian'ny mizana-tsindrianila ka ny hafa atao lara-pahamehana, ny sasany miandry fagasy. Raha ny fandraisan'olona sy ny fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa kosa indray dia ny toe-tsaina no mibaiko sy mitondra izany. Tsy hirotsaka ho fidinina amin'ireo fifidianana rehetra ho tanterana eto amin'ny firenena anatin'izao fanavaozana izao. Hirosona makany amin'ny repoblika vaovao ny prime ministre lehibe ny governemanta Heritsalama Rajaonarivelo. Finiavana fa ihany koa ho antoko ny tsy fitanilana amin'ny fikaonan-doham-pirenena sy ireo fanavaozana samihafa ho tanterahana eto amin'ny firenena no isan'ny antony izany. Rehefa nametraka ny tondro zotro zahay anatin'ny 420 volana dia hoe vita ny 420 volana mitsangana ny fitondram-panjakana vaovao ary efa voafidy ny olona tokony hitambatra andreo dia afaka 20 volana zay zany dia tsy ho eo ntsony ary tsy ho kandida ninninony zay. Zay tsy kandida filoham-pirenena, zay tsy kandida ino moa ty député, zay tsy kandida sénateur, zay tsy ho kandida mairie. Raha ny tenako manokana no resahako. Le fahendrena sy fahenon'ny vahoaka reo ray aman-drenam-panahy no isafidianana ny FFKM fa misokatra na izy io ary zay no dinika ataony amin'izao fotoana izao lafim-piarahamonina hafa na finoana io na fahendrena araka fomba malagasy io na ny manam-pahaizana manokana. Amin'izao fotoana izao zany dia misy fivoriana any fotony ataon'ny minisitrim-panjakana. Nandritra ny dinika voalohany ho an'ny vahoaka malagasy nataony Heritsalama Rajaonarivelo amin'ny maha prime ministre lehibe ny governemanta azy no niresahany ireo raharaha samihafa anatin'izao fanavaozana izao. Raha-pandraharahana milamina sy tony ahafahana hoe manana fitokisana ary Madagasikara aloha hatreto zany na tiana na tsy tiana tsy afaka manao an'ilay coupe-sorika hoe hiala amin'zatsy na izy roa isan'ny resahan'ny prime ministre zany tamin'ny herinandro teo hoe na ny hoe foto-drafitrasa ary 570 isan-jato mbola famatsim-bola tahaka an'izany hatrany amin'ny hoe karaha mampiasa mpanjakana ka zay hoe tsy afaka tena hoe tonga dia hanao amboletra be tsika fa hoe miady sy mandeha tsikelikely any amin'ilay hoe ahoana ny hahafahantsika tsy miankin-doha be te mandeha tsikelikely hoe ahoana ny hahafahantsika tsy zara miankin-doha dia farany hoe miala fa mbola lavidavitra niezaka ao anatin'izay fa lay finiavana aloha na tiana na tsy tiana mba hita taratra ihany ao anatin'ireny dia tonga dia mandray kely tsika ohatra hoe ny jirama zany ndresaka mantsika teo vary misy hoe karazana hoe ampimambara toe-karena ihany ao anatin'io hoe misy bizina andry zalahy tsy manina amin'ny teny hoe vondrana vahiny sy ny sisa dia ohatra zany ihany koa zao ny jirama satria salay fandarana nataon'ny ministra ohatra omaly ministra ny angovo sy ny akoranafa dia ndresaka mihitsy hoe manisy karazana fifanenjanana kely ihany tao fa na izany zany nisy an'ilay hoe fiampidirana trosa hatrany amin'ny 100 miliara ariary mba efa voalamin'ny fanjakana atao anatin'izay zany hoe misy ilay finiavana hoe mba ndao jerena reo karazana hoe fifanarahana ohatra tsy mety efa ndesan'ny prime ministre ihany koa moa iny lay hoe raha 10 mégawatt ny fifanarahana na 2 mégawatt
mégawatt na 10 mégawatt na mandeha na mandeha na tsy mandeha de aloha foana de zany ilay isan'ny hoe misy endrika eto hoe ampimamba ataon'ny vahiny afa le zany tsany afaka manao zavatra tsika zay mihitsy le izy ankehitriny zany a me mazava le nampatonga an'le hoe maninona tsy mety tafarito mihitsy le jirama nisy zavatra tsy ny lamina mihitsy tao nisy zavatra tsy ny lamina tao de aiza moa nisy zavatra hoe ilamina be foana zany ety ambany masoandro ety fa ny tena olana de ny hoe tsy nikaroana mihitsy zany ve le vaolana nefa efa fantatra le zavatra hoe inona zany ny antony natonga ny fitondrana teo loatra ny nanao tazan-davitra fotsiny de ny ataon'ny jirama de mamoaka an'le programa le fanampanjery adiny ray adiny roa adiny telo misy hatramin'ny adiny valo de lasa raha natsiaro tsika iny angeny tena naharangitra ny olombelona zany hoe manana fotoana nareo zany anoratana ny programa iny maninona raha mba manokana fotoana tena hoe inona ary ny vahaolana re zao nefa l'izy zany a marina fa hoe efa betsaka ny rano fa iny moa nefa nataontsika any hoe taloha tsisy ny rano tsy ampy ny tosika misy ny rano tsetsina ny bozaka ny turbine zany nisy foana lay hatra ozy toky zay hoe hatramin'ny mpapangona azo tsiny efa nisy resaka kototy ty andehamborona ny taxafil de zay foana zany le za misy de ankehitriny nefa zany hitatsika le izy hoe izy mandeha misy le fahatapahana fa tsy le adiny valo tsy le adiny telo tsony kosa aloha taka ny misy hatramin'izay a ary ny azo ny fandrefesana an'io nge de ze manao Facebook de mijery hoe misy firy ny isan'andro ny olona mitarainao am'izao a orany tsy de mahita tsony loha fa mba nisy fivoarana lesy marina hoe ny avary amin'ny andanina zany ny mpanohitra tsy manina ny tena zany de satria misy ny rano de miresaka nareo sy ny sisa fa zay le manteny antsika zay hoe taloha na avy ary ny orana tapaka foana ny herinaratra zava-dehibe ny hoe misy vokatra tahaka an'izany fa ny ary amin'ny sasany zany de efa manosana hoe tsy lo ataony io indrainga io de hita eo fahaiza manao anareo fa ny zava-dehibe zany de tokony homana sy mijery ahoana ny lalana ivoahana an'izay ao aty amin'ny fanjakana fa na tiana na tsy tiana aloha zany misy lay finiavana sy ny ezaka zay anao politika kely vetivety tsika anty amin'ny era-pirenena misy ho voatsoka ho ny oritoky le izy kosa aloha tena tsy mivory mihitsy ry zareo de le izy moa zany ohatran'ny asa io na ohatran'ny any am-pianarany mba misy fampilazana rehefa manana olana zany fa ty de tena tsy hitapopoka de ny lalàna moa zany de hoe mijery mitatitra n'ilay zava-misy de mandefa izany eny fitsarana avomboany lalam-panorenana ny filohan'ny antenimieram-pirenena mamoaka ny andrasana ny andrasantsika zany zao de le hoe inona lay fanapaha-kevitry ny fitsanany momba ny lalam-panorenana na izany naty zany zany efa fantapantatra ihany ireo zareo moa de ohatry ny irimara daholo reo tsy hitapopoko reo aloha raha ny fijeriko anazy ivangabao Nikolavaka de tsy hita de tsy misolo fa avy amin'ny vahoaka tsony de tsy hita de ho hitantsika eo ny toyany satria resahana ihany zay satria mantsiny a zay le fomba fiady politika foana zany de misy miteny ndray hoe io le valifady politika sy ny sisa le izy ty nefa efa tena hita mihitsy ny tsy mamita araky ny tokony ho izy ny andraikiny zany reo ty olom-bo fidy fa tsy olom-bo tendry tena hoe olom-bo fidy de hita eo efa aitsika ihany koa ny vaovao ny faranerina ny telo misy hoe ny sorona lay unité parlementaire n'lay solomavamboaka efa minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha tsara izy io sady dokotera sady tsara misy fanadidina ny ilan'ny polisy azy a de zay ny de fitsarana de miandrotsika ny fandehan'io zavatra io satria le zavatra misy zany a de misy rehefa manakambana mampitambatra an'ireo karazam-baovao sy faneho-kevitra ataon'ireo manam-pahefana am'izao reo de mahitsika zany hoe ohatrany misy fondron'olona any ambadika any mikonikonina zavatra ohatran'ny hoe fanakorontanana fanapariana vaovao tsy marina fanadalana saim-bahoaka de zay nefa ny tena mitondra any am'ilay hoe fikorotanan'le fiarahamonina satria zao de lasa mikorotana le fiarahamonina de zay nge le izy misy finiavana hitondrany am'izay ary tena mandeha be le izy tena hoe hatrany amin'ny famoahana taratasy mpanjakana taratasy sandoka
fisandohana hoe fitomboka sesy anarana enjakenjana lay zavatra mitranga fa miverina amin'ilay itsy mazaza hoe samy manana ny tiany anoritana azy moa zany indrindra ny ary amin'ny fanoherana ankehitriny hoe tsy nanara-dalàna tahaka an'izao a ny andaniny ihany koa miresaka hoe tao anatin'ny fanarahan-dalàna dia mandeha fampahatsahivana maro samihafa hoe nisy an'ilay solombamboaka tany Mahajanga ohatra avakano kristian tamin'ny fotoan'andrany a samborona natao samby dokotra tahaka an'izany ihany koa ilay solombamboaka ty samboribory tany fahadimy a izay tena hoe natao samby dokotra ary asa ratsarony namana tahiry tany anatin'ilay grefy 3 dia ilay filoham-panjakana vonjy maika tamin'izany resaka hoe nampalahelo anahy fa tsy nisy nitsidika dia navoakako nena mibaiko amoahana azy TVT fetra raha lamosafimbololona tamin'izany zany hoe ny ariary lay hoe tsy fisian'ny fisaraha-pahefana tsy fisy hoe baiko entana hoe anagajanana isamborana olona fahatany dia amin'izao lasa ohatrany hoe manome lesony zany lay mpitondra ankehitriny isan'ny mampiakapeo moa mpanoatra ankehitriny isan'ny mampiakapeo moa zany ohatra ndre matoa mila vonjy filopera zay hoe sanaraka ny andinidiny lalàna tahaka an'izao dia tsy sanatry ny vava ohatrany hoe hitanisa sy hoe satria nareo nanao an'izao dia anona fa mampatsiahy fotsiny tsika hoe nisy betsaka ny sy fanarahan-dalàna tao anatin'ireny rehetra ireny a tsy sanatria hoe fandrisihana hoe atao valifaty politika sy ny sisa fa hoe tena mila makalesona zany anatin'ilay fomba firesaka sy ny fomba fanao ara-politika mba tsy hiverimberina foana ilay fifanomezantsiny ary ny hoe valifaty politika sy ny fampanarahana lalàna sy ny tandalàna sy ny andihany tsy maty manota tsy azo afangaro mihitsy ao anatin'le izy tsay ny anankiray fotsiny koa miteny an'izay eo itoky dia tena tsaroko satria io a efa adevitra resaka anarana le hoe mapara dia manahirana ihany le fahefana mpanao lalàna miaraka amin'ny président Andry Rajoelina nefa zany tokony hanara-maso na tena hoe manakihana mihitsy manitsy ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna vo ny ainga zany zareo tamin'izany fotoana zany a dia efa olana ange io efa hoe sy anarana koa ve dia hita ho atao inona nefany a misy dika ngezabe zay zavatra ray zay fotsiny aloha averitsika kely izy oa satria marina tokoa l izy hoe rehefa misy ny fanovana fanatsarana atao zao dia ilay olona nanao ny tsy mety tany aloha no mijoro ho mpanomelesona be dia adiditsika no mampatsiahy kely fotsiny hoe efa nisy ane zany misy an'izany zavatra any dia izay ihany na tonga n'ilay zavatra ny tambatambatra zany na tonga n'le vahoaka nitroatra amin'izay rehefa avy eo dia aitsika moa ny toy ihany rehefa avy eo dia mitantaritsika mamerinatsika mampatsiahy kely tsika hoe tsy izay le fanaotsony amin'izao ary goavana be io fahasahin'ny filoham-panjakana le vonambarantsika tamin'ny fanombohan'ny fandarana teo hoe raha manararaopahefany zay raha mangalatra tenendo misy fotoana izy vo tafapetraka kely teo efa niteneneo ihany ko hoe aitsio izahay raha misy tsy mety ataonay dikan'izay dia zao tsy kolonely rery fa na ny prime ministre na ministre dia tokony mahazaka fanakianana sy afaka miain'olona tsara ianareo so kosa nefa ry olo-pirenena tsy onoono endrikendrehana olona tsy ononona ny endrikendrehana olona fa zany no efa tena nanakorota zay le fifampitezany mila hoe ao anatin'ny kolotsaintsika hoe mba mahay mijery ihany koa inona marina inona ny diso ny filoham-panjakana ihany koa sy ireo any tsy voatery tena 30 tapitrisa tsika tsy voatery tena hoe mandefa SMS ianao dia hoe ho hitany daholo fanaizana zany a mila miainy tsara ihany koa ny fitondram-panjakana ao anatin'izay mba tsy isin'ilay ohatran'le teo aloha hoe noho ny tsy fihainona noho ny ohatrany hoe reny vavabe samy hafa reny hoe zay zao nety dia mipetraka nareo dia reny rahantsika nahita reny nefa rany ka zay ilay zava-dehibe mila mahay mijery sy mila mahay miainy dia ny isan'ny anentanana foana ihany koa ny olo-pirenena ao anatin'ilay zavatra mitranga satria tena betsaka reo endrika fanakorontanana fa hanaratsiana be fahatany ekena hoe ilaina ny fanakianana ary tena zava-dehibe zany misy ny hoe fanitsiana sy ny sisa tsy kera fanao zany fa misy tena hoe famoronandainga fizahana anakorotana saim-bahoaka tena hoe famoronana dossier tsy mitombona sy ozy ka ohatra tena miala tsiny miala fondro kosa fa raha ohatra hoe misy fisamorana
fisamborana sy fanagadrana de okotsika tsy resaka sy tsy hiteny hoe jadona sy valifaty politika sy ny sisa fa matoa misy ohatra reny fanadiadiana fisavana sy ny sisa reny a de misy raharaha mahakasika olona de reny moa zany zao ny vaovao omaly samy omaly avokoa reny hoe nahazo fahafahana eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana reo olona anankiroa nisan'ny hoe tafiditra tao anatin'izay ohatra Andriamatoa Alain Andremiseza efa navotsitra moa zany izy de Moussa Soali izay hoe fa matoa zany misy ny hoe fanadihadiana sy ny zavatra tahaka an'ireny a de misy zavatra mampiayay ao ary ny zavatra tahaka an'ireny ihany koa matoa hoe adiadiana le olona ao anatin'ireny tsy voatery hoe efa mieloka avy hatrany zay mantsy nisany hoe lesoka ihany koa sy entana roritina amin'izao fotoana zao hoe valifaty politika sy ny sisa fa mbola manana zo mbola misy an'ilay hoe présomption d'innocence mbola manana zo hiari-teny reny olona reny rehefa misy samborona rehefa misy hoe fizavana sy ny sisa ka zay ilay na hatram'ilay solomam-bahoaka hoe ny sorona ny militaire mbola hoe tsy melika izy mbola manana ny zo hiari-teny izy izy raha tiopo tsara de zay le mba mila karazana hoe ivy-patakarana kely any sy fandinihana mba tsy hororitina any anatin'ny hoe zavatra mamoehatra sy vao mainka ampisara-bazana ary zao fotsiny keo mila fantatritsika indraindraiky mantsy zay miady hevitra hoe any de tsy fantatra ny toerana misy azy de nitazonina ela be ka zay ilay fanadiadiana tsy ambara telo fanadiadiana tsy firesaka be zany io fa ny azo antoka aloha zany rehefa atao fanadiadiana ianao atao ankety a de misy vaovao azo ny mpitandro ny filaminanao ianao mety tsy mahafantatra hoe nahazo vaovao izy a fa misy ao satria tena tsy resaka kilalao io ny tenanay zao tahaka ny mpanao gazety namana maro efa misy fotoana maromaro ihany tena natao fanadiadiana teny fiadanana teny fa roa andro fanontaniana mandritra ny adiny 3 sasany isaky miditra tsy moro zany ary miovaova ny olona manadiady anao de miverimberina eo fanontaniana ny dikan'izay a mivoaka avao ianao a efa nahazo vaovao taminao io mpitandro ry zareo nge matianina amin'io asany hoe ary matoa izy zany nampiantso anao na nisambotra anao na nisavanao de misy zavatra reny de matoa ianao zany tavavoaka somatsara de zay le vita amin'ny fanadiadiana ny taloha mantsy a ohatrany hoe misokatra amin'ny fanadiadiana de misokatra amin'ny fanadiadiana tsy hita fa am'ty zany efa mba hitatsika le izy hoe iny manahirana be foana ry tokisy ry mpianao jaina mantsy mare an'le voasambotra iny zany tsy izy malagasy moa olo fo de tena veto sao de mba tsy rariny itsika tsy mahalala akoren'le antony isika zany tsy de fa miandry de fa nisy alay